miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Fantatro fa ilaina ny mamaky baiboly isan'andro, kanefa izay indray ravana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Voaingana ravana no tafaresaka tamina tanora vitsivitsy ny tenako ny resaka ny amin'ny hoe famakiana baiboly isan'andro io. Ary ny rehetra dia samy resy lahatra fa ilainy izany, satria hoe sakafom-panahoan'ny fanahintsika, jiro fanazavana ny fiainantsika, ary ahafahantsika mihaino an'Andriamanitra ihany koa ny tenin'Andriamanitra dia ilainy isan'andro izany. Kanefa rehefa tonga teo amin'ilay hoe ahoana ary ny fampiarana manatanteraka an'izany fa isika mamaky an'io isan'andro fa isika dia teo amin'izay no raharaha be, satria tena miady isan'andro isika rehetra amin'io hoe hamaky baiboly isan'andro io. Be dia be mihitsy ny zavatra mitranga mahatonga izy tsy ho tanteraka. Anisan'izany ohatra ny havizanana, ny harerahana, ny fianarana, ny asa aman-draharaha samihafa izay mahatonga antsika ohatra ny tsy hanana hery mihitsy na dia handray an'ilay baiboly aza. Dia ao anatin'izany koa mety hoe hakamoana, ny tsy fahaizana mandamina ny fotoana, ny tsy fisian'ny hoe motivation hamaky an'ilay izy. Dia ao anatin'izany koa ny teknôlôjia samihafa toy ny telefona, ny internet, ny jeux vidéo, ny vaovao, ny zavatra isan-karazany eo amin'izao tontolo izao izay mihazona antsika, dia lasa tsy misy fotoana mihitsy ho an'ny tenin'Andriamanitra, nefa dia misy fotoana ihany ho an'ireny zavatra samihafa ireny. Fa leo amin'ilay hamaky baiboly mihitsy ohatrany hoe tena zavatra tena hoe sarotra be ilay izy. Dia izay koa ny an'ny sasany amin'ny hoe tsy hay hoe iza no vakiana, mbola sarotra be manakatra an'ilay izy, mampiasa saina ilay tenin'Andriamanitra, dia lasa ohatrany hoe reny koa mahatonga antsika tsy hahavita an'ilay hamaky baiboly isan'andro. Dia lasa ohatrany corvée mihitsy ilay izy, zavatra ohatrany hoe tsy maintsy atao. Indraindray aza lasa atao alasa fay fotsiny, atao routine fotsiny ilay izy, fa tsy tena hoe misy vokany effet eo amin'ny fiainan'ilay olona akory. Dia isan'andro isika dia miady mba hisian'izay fotoana hamakiana baiboly isan'andro izay, kanefa amin'ny ankapobeny dia resy foana. Ary izany daholo ny kristianina rehetrarehetra, fa raha tratran'izany ianao aza taitra. Na izany aza nefa dia izao kosa tsy hijalina amin'izany isika, fa omena antsika androany ny vahaolana hoe ahoana ny tokony atao mba ahatonga anao hiala amin'izay le hoe akamoana mamaky baiboly izay, na hoe tsy fahafahana mamaky baiboly izay ho amin'ilay hoe etaeta sy fitiavana ny tenin'Andriamanitra. Satria ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Salamo 7:7 ny amin'ny hoe endre ny fitiavako ny lalànao. Endre ny fitiavako ny lalànao, izany hoe tena mila fitiavantsika, mila fitiavana ao anatintsika, hitiavantsika ilay tenin'Andriamanitra, fa ny fitiavana ny tsisy ao anatintsika dia lasa ohatrany hoe terena be fotsiny ilay izy. Fa tena mila ny fitiavana io tsika, ary izany ny ambarany eo ambanimbany eo ihany amin'ny hoe endre ny hamamin'ny teninao raha andramako mihoatra noho ny tantely atao-bavako aza. Izany hoe ny mpanao salamo izany dia resy lahatra mihitsy ny amin'ny asarobidin'ilay tenin'Andriamanitra izy, dia manana fitiavana ny tenin'Andriamanitra io izy, dia mazava ho azy fa rehefa mipetraka izany rehetrarehetra izany dia ho anana fotoana ho azy ianao amina zavatra tianao. Ny zavatra tianao manana fotoana foana ianao amin'ny zavatra izay tianao, ary ny zavatra izay tsapanao ny hamaminy dia ho tadiavinao foana. Dia ahoana ny ahafahantsika manana an'izay? Ny valany ravana dia tsotra, angatao amin'Andriamanitra hoe Tompo, omeo ahy ny fitiavana ny teninao, ataovy tonga atao anatiko ilay etaeta lalina ny teninao, mba ananako izany hoe fitiavana ny teninao izany, ataovy tsapako ny asarobidi ny teninao. Azonao angatahana mihitsy izany, satria io fitiavana io dia ambaran'ny Galatiana 5:2 fa vokatry ny fanahy io. Izany hoe asan'ny fanahy masina ny mampitoetra ilay fitiavana tianantsika dia ilay fitiavana ny tenin'Andriamanitra, ary azontsika angatahana mihitsy izany hoe fanahy masina feno fitiavana ny teninao, fa ho tanteraka aminao mihitsy ilay hoe sambatra izay nona sy mangetaeta ny fahamarinana. Inona moa io fahamarinana io? Ny teninao no fahamarinana. Izany hoe sambatra izay nona sy mangetaeta ny tenin'Andriamanitra. Misy olona tena manana an'izany etaeta izany, tsy ampy azy mihitsy ny mamaky baiboly 10 minitra, 10 minitra, fa tena hoe hatrany anaty bus, hatrany anaty inona dia entiny foana ilay baiboly. Rehefa misy fotoana kely dia mamaky an'io izy, manana an'izay le hoe etaeta izay izy ao anatiny, izay tsy hananan'ny olona izay manao an'ilay routine be fotsiny. Ary izay koa nefa tsy hoe ezaka ataontsika hoe andeha mihitsy hiezaka be mba hanana etaeta, fa tena hoe asan'ny fanahy masina ilay izy, ka dia angatao, ataovy antom-bavaka matetika mihitsy ny amin'ny hoe Tompo, ampireheto ny jiroko,
asan'ny fanahy masina zany ataovy tanteraka ty anatiko ny fitiavana anao, ny fitiavana ny teninao, ny etaeta ny teninao dia ho hitanao fa ho ataon'Andriamanitra zany satria misy tenin'Andriamanitra na hoe raha mangataka zavatra araka ny sitrapoka ianareo dia ho ataoko zany. Sitrapon'Andriamanitra mihitsy ry havana ny itiavantsika ny tenin'Andriamanitra ary zany ny tena tokony ho angatahantsika. Fa ho aseho an'Andriamanitra amintsika rehefa ho angatahantsika zany ny asarobidiny io tenin'Andriamanitra io dia tsy ho ataontsika ambinambin-javatra intsony, ho atakalontsika ny zavatra izay mandalo rehetrarehetra zao ny tenin'Andriamanitra. Fa tadio tsara fa ny tenin'Andriamanitra ozy ny Baiboly amin'ny hoe izao rehetra ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra ny manana valeur ambony indrindra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Indraindray nefa dia atakalontsika n'izany ilay izy ary io tena hoe ady mifakapanahy isan'andro izay tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika. Averiko ihany fa mila ny fanahy masina ianao mametraka ilay fitiavana ny tenin'Andriamanitra ao anatinao ary mila angatahanao izay ataonao antom-bavaka mihitsy dia avy eo amin'izay rehefa vita ilay antom-bavaka dia afaka mandamina ny fotoananao amin'izay ianao afaka manao izay zavatra tokony ataonao amin'izay ianao hoe andeha aralamiko ny fotoanako sy ohatran'izany fa any fanahy masina ny mametraka an'io ao anatinao dia milamina daholo avy eo ny zavatra rehetra fa rehefa ao ny fitiavana mandeha ny zavatra rehetra. Dia mirarosoantsika rehetra aralavana azonao atao zany vavaka zany ary araroty fa efa voasoratra amin'ny tenin-drazantsika ny tenin'Andriamanitra dia tsy ho akombontsika fotsiny fa tena ho ampiasaintsika iainantsika mba ahavelona ny fanahintsika mba hahatonga antsika kristianina matotra, matanjaka, mahatohatra ny zavatra rehetra satria ampy sakafo ara-panahy. Dia hoan'Andriamanitra rirany ny voninahitra. Amen. Rifanahy mpanazava miandra